avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Mila siovahoaka ny vokatra azo tsapain-tanana amin'ny asan'ny governemanta. Ampy izay ny kabary sy fampanantenana ho ny solombavim-bahoaka noho ny heviny. Ny fitavozavozany mpikambana sasany izay mandratsy endrika ny governemanta sy ny ezaka ataon'ny ministra sasany raha ny fanehoan-kevitra. Tsy maintsy mbola hisy ny fanadihadiana atao sy fifampiresahana amin'ireo ministera voakasika manoloana ny filazana fa miomana hivarotra ny anjarany amin'ny meridiama ny groupe ADP ho ny ministry ny fitaterana. Ny filohan'ny anteny meram-pirenena izay nanamafy fa raha misy izany dia tokony hovidiany ny Madagasikara ihany. Maresaka avy any ivelany, mbola mitoy ny fanafihana sy fifandonana eo amin'ny Ukraine sy Rosia amin'izao fotoana. Balafomanga mandidina ny 900 indray alina no nanafihan'ny Ukraine ny Moscou renivohitr'i Rosia, ny atsipiriany ireo avy hatrany ary. Faly miarabanao indray tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ity alina ity manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany raharaham-pirenena avy hatrany mila siovahoaka ny vokatra azo tsapain-tanana ny asan'ny governemanta ankehitriny ampy izay ny fampanantenana pôkaty sy kabary ho ny solombavim-bahoaka nanoho ny heviny ny fitavozavozany mpikambana sasany izay mandratsy endrika ny governemanta fa ihany koa ny ezaka ataon'ny ministra sasany raha ny fanehoan-kevitra. Kapaino mitatitra ny Jiprianzay. Tsy tanteraka arabakiteny ilay gouvernement choc araka ny nampanantenen'ny Premier Ministre raha ny fomba fiasan'ny gouvernement faharoa ny fitondrana fanavaozana izao no jerena hoy ny solombavambahoaka voafidy tamin'ny district ny Fanadina. Misy manao ny ihany tsy ho zavatra ireo ministra miasa ho amin'ny tombontsoan'ny vahoaka sy ho fampandrosoana ny firenena na izany mbola misy mitavozavoza ireo mpikambana anaty gouvernement hany ka lasa manjaka ny kolokolo sy ny fanodikodinam-bola toy ny tranga tao ranomafana iny izay nisy fanodikodinam-bola nataon'ny tompony andraikitry ny fahasalamana sady tsy niditra anatin'ny kitapom-bolan'ny komina ilay vola no voalaza ihany koa fa tsy tonga any amin'ny ministera na efa notakina matetika tsy hita ny fandraisana andraikitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa nijanona teo amin'ny famondrana toerana an'ilay mpitantana teo aloha fotsiny hoy ny solombavambahoaka. Tsy mila olo mitavozavoza ny fandraisana andraikitra. Ary raha tsy nitavozavoza ny gouvernemanta tsy ohatr'izao tsoniny atsika dia faran'izay mahatonga an'izay zeda mahita tenenina izay mahatonga ny mpanao politika sasany mahita tenenina fa tokony miatrika amin'ilay fanavozana tanteraka izareo ihany namorona ny hoe gouvernemanta sokasoka ampahitaony masina hoe mahasokasoka ny gouvernemanta mba hampisy tombotsoa ny vahoaka marina. Raisiko ohatra zao mikasy antonga ndraiky amin'ny santé sady tsy makany amin'ny santé ny vola tsy makany amin'ny commune ny vola fa le olona tokony ndraikitra santé tao mihinana ny vola ary na miliary zany hatramin'izao nefa ny ramato ministra tsy mandraindraikitra ny okory na kely aza fa famondraha toerana tsotra fotsiny no natao zay tsy azo ekena zany izany vola zany nefa raha naovana foto-drafitrasa tsy ohatra ny otsony commune ny Ramafana. Ho an'ny district ny Fianorivo be isan'ny hitarafana ny tsy fombiazan'ny gouvernemanta ny fandimby ny tsy mety mahavoavaha ny olany tsy fampiny rano manondraka tanimbary tantsaha ny ankamaroan'ny mponina any an-toerana antony nitakina tamin'ireo tompony andraikitra ny fandimby ny anamboarana ny tohadrano ahafahana mampitombo ny vokatra ho 50 isan-jato hoy ny fanazavana manana fanantenana amin'izao fitondrana fanavaozana izao ny solombavambahoaka
ka miandrandra ny hijerenana izany. Satria ny tena marina dia misy mamoaka bary ny fahatso-bongolava ary tsy adino an'izany ny resaka ohatra hoe resaka fianareo-be titemy fotsiny hoe resaka ambotrombo zany za miteny anareo fa amina mille tonne no vary miakatra an'izany commune ambotrombo zany commune Kranomena Firavahana ireny misy vary vokatra fa kosa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia le barazy tokony ora ohatra hoe fahavitany barazy dia mampitombo 500 ny vary vokatra amin'izao fotoana izao eny toerana eny fahavitany barazy zany ary efa misy teknisianina mijery an'ireny foana fa ny fanantanterahana azy mihitsy zany tsy misy ka zay ny antsoina ireo mpanantanteraka dia ireo gouvernement reo amin'izao fotoana izao hoe tokony mba jerevana zay tokony havitany ireny barazy ireny mba hampitombo vokatra mba tsy hanafarantsika varotrony eo ane ny olany. Andrasana araka izany ny fandraisana andraikitry ny ministera voakasika sy mpiahy an'ireo fitakiana sy teboka voalaza ireo. Sidina nabakabaka kosa indray tsy maintsy mbola isy ny fanadihadiana atao sy fifampiresana amin'ireo ministera voakasika malona ny filazana fa miomana hivaritra ny anjarany Meridiam amin'ny groupe ADP izay mitazona ny 570 ny consortium Ravinala Airports hoy ministry ny fitaterana sy ny famantarana toetry ny andro. Ny filohan'ny antenimieram-pirenena izay nilaza fa raha misy izany dia tokony hovidiany Madagasikara ihany. Enso Rasoary Malala. Miisa telo ireo ministera voakasiky ny Ravinala Airport izay toko telo mamasan'andro hoy ny ministry ny fitateram-bahoaka dia ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola izany sy ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ary ny ministeran'ny fitateram-bahoaka manoloana ny resaka miparitaka fa miomana hivarotra ny anjarany amin'ny Meridiam ny groupe ADP Aéroport de Paris teo aloha izay mitazona ny 530 ny consortium izay mpitantana ny terminal aéroport international Tivato sy Nosbe. Izay nambarany filohan'ny antenimieram-pirenena Randriana Soloniako sy teny fa raha misy izany dia tokony hovidian'ny malagasy ihany. Mbola isy manoloana izany ny fifampiresana ary maro ireo teboka mila diniana. Saingy efa nisy ny fanadihadiana handalinana ny fahafahana manatanteraka sy manatratra ny tanjona amin'izao fotoana izao hoy ny ministra. Ho antsika eto Madagasikara dia maromaro ny tsy maintsy mbola ifampiresana efa eo am-panatanterahana an'izay étude an'izay dossier izay izahay eto anivon'ny ministeran'ny transport ary ihany koa tsy maintsy ifampiresana ny eo anivon'ny ministeran'ny économie sy ny finance zany satria aza adino fa anankitelo ny ministera izay tena voakasika ny resaka Ravinala aéroport raha ny sitraponay dia atao izay azahoana an'io fa araka le niteneniko teo izay hoe tsy maintsy isy ny fifampiresana amin'ireo izay partenaire rehetrarehetra ary ihany koa amin'ny fifandresen-dahatra amin'ny Meridiam satria zareo zany no tompony 520 ary zareo no mikasa hividy an'io. Raha tsy aivina anisan'ny orinasa naoriny vondrona mpampiasa vola telo lehibe ny orinasa concession Ravinala Airport. Anisan'izany ny groupe ADP izay manana ny 530 amin'ny fizarana amin'ny alalan'ny ADP management. Ny groupe Bouygues manana 20 amin'ny alalan'ny Bouygues Bâtiment International Sicolas Madagascar ary ny Meridiam izay mitana ny 570. Hatramin'ny 13 Desambra 2024 ny Ravinala Airport no miandraikitra ny fampandehanana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny amin'ny aéroport international Tivato sy aéroport de Nosbe. Ity fitantanana ity izay tanterahana ao anatin'ny fifanarahana concession maharitra 20 taona no soniavin'ny gouvernemanta malagasy ka mikendry ny fanatsarana sy fanavaozana ny fotodrafitrasa eny amin'ireo seranam-piaramanidina ireo. Fa miantefa mivatana amin'ny vahoaka ny famahana olana ataony antoko MMM na ny antoko malagasy miara-miainga ho Toamasina amin'izao fotoana tonga nanatra ireo fitaovana narenana ny sekoly izy ireo ahafahan'ireo zana-bahoaka ny antoerana mianatra araka ny tokony ho izy. Bruto Raseta kolo any Toamasina. Nanolotra tafo, loko, fantsiky fitaovana hafa ho fanarenana ny EPP Nosbe commune Ambodiriana Toamasina Farony antoko MMM na ny antoko malagasy miara-miainga taorian'ny fahasimban'ny sekoly vokatry ny Rivodoza Gezany. Ny safidigna io école EPP Nosbe commune Ambodiriana Toamasina Faroy io satria agnisan'ny toerana mamokatra izy ary be mpianatra koa fatrakatry ny cyclone Gezany igny dia sahirana ny ray aman-drenin'ny mpianatra nefa ny école telo salle de classe rava daholo hatramin'ny dalazy sisa tavela dia misy anankiray le tragno vato io rindrina sisa mijoro dia mba ny andreketan'ny MMM ny fanitso ny taola nafosana ny tragno isy mampalahelo le mpianatra mianatra ambody kakazo.
Afa-pahasahiranana ireo ray aman-dreny amin'ny fahatongavan'ny fitaovana namboarana ny sekoly izay ianarany ireo mpianatra raha ny fanionkevitra. Afakolana zay amin'izao fitongany taolina aminay zao satria fô nianatra teto ilay ankizy dia legna tamin'ny tsy fisian'ilay vy fotsy. Dia zay zany seky hagnano cotisation vidy rampontsy sy falafa dia noho ny fahatongasan'ilay taolina dia afakolana zay. Nefa mbola mangataka ihany zay amin'ilay fampianarana tsy ampy ilay zavatra ianaranja madinika dia satria filegna ny gezany mbola mangataka zay zany agnapian'ireo ho anay ray aman-dreny mpianatra. Ny agnampiananay dia resaka cahier sy ny boky ary ny stylo rehetra zay zavatra kojakoja madinika ianarana mpianatra amin'ny bebe. Maniry sy manana etaetany amin'ny sin'ny herinaratra avy amin'ny masoandro ny vahoaka ao an-toerana amin'izao fotoana. Mbola mikasika izay fampandrosoana izay hatrany, mila mandray andraikitra sy miara-mientana ny tsirairay ahafana mampandroso ny fahatrahiny fotsiny ho ny Association des Artistes Grand Sud-Est, ireto farany izay amondrina ireo mpanakanto any amin'ny fahatra atsimo nosy iny ka hitondra ny anjara birikiny amin'ny asa fampandrosoana ny toerana. Ny Association des Artistes Grand Sud-Est izay nitsangana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma teo ka isy ny hetsika ataon'izy ireo hanohanana ny fahatra atsimo atsinanana iny amin'ny lafiny fampandrosoana. Fanampanazavana. Ny artista dia manana anjara biriky loatra amin'izay fampandrosoana ny firenena zay satria iaraha mahalala fa ny festival raha ny créen'ireo artista tsirairay isaky ny faritra misy anazy dia tsy ho an'ny tombontsoa anazy irery manokany ihany fa fampahafantarana izy ireny aloha ilay faritra ikréena ilay artista zay aloha anankiray zay. Faharoa ihany koa satria misintona olo ho avy ho any amin'ilay toerana dia manetsika ihany koa ny olona ao an-toerana. Izany rehetrarehetra zany dia misy ataontsika hoe tamberibidy ho any ilay faritra sy ilay toerana ikarakarana hetsika. Zay aloha zany anankiray. Faharoa amin'ny artista ihany koa ny artista dia mpitondra hafatra indrindrandrindra. Dia izay hafatra hoentina zay dia fivoizana ny fitiavana, firaisan-kina, fifankatiavana sy ohatr'izay ho an'ny mpiarabelona. Fananao fianianana sy toky mpanompoana tao amin'ny paroasy Thérèse Betania Toliara ny maraina teo ireo filohan-tsampana sy tompon'andraikitra eo anivony Antiliny Madagasikara diocèse Toliara. Amitahiraka sy anatanteraka ny andraikiny avy hatrany izy ireo aorian'izao lanonana izao. Arahoary ny makasika izay hoentiny Bonhomme Élisée. Filohan-tsampana zay tompon'andraikitra miisa 70 eo anivony Antiliny Madagasikara diocèse Toliara no nanao tokom-panimpona sy nosalorana galona androany fotoana manandanja eo amin'ny fiainan'ny fikambanana ho fanamafisana ny adidy sy andraikitra raisin'izy ireo amin'ny fanabeazana sy fanasoavana ny ankizy ary ny tanora malagasy. Nandritra ny lamesa miavaka no tanterahina teto amin'ny paroasy Sainte-Thérèse Betania dia nisy ny fitsofandrano nataony ray ampanahy narahina fametana galona nataony filohan'ny diocèse, fomba izay maneho ny fanolorantena sy mahafikambanana miorina amin'ny soatoavana kristianina ny Antily. Araka ny fomba sy foto moa zany dia misy ireo tompon'andraikitra efa teny diocèse no filoha. Rehefa nanaiky ny andraikitra izy ireo ary ndraisin'ny fikambana sy vonina ndray an'izay nandraikitra zany araka ny adidy sy nomena azy sy rairay san-tsampana dia mirosona atao hoe tokom-panimpona na ny investiture zay mitanteraina teto amin'ny paroasy Sainte-Thérèse androany ary afatarina ny rehetra fa nanao an'izay tokom-panimpona zay izy na engagement misolo kokoa ny ndraiky zay mandrisika biby kokoa ny tanora zay diazina sy tezay natao anatin'ny fikambanana mba najany rafitra ary mampirisika n'ilay tompon'andraikitra zay miroso amin'izany tokom-panimpona zany mba hiasa biby kokoa anao zay ampandroso fikambanana koa ny fanabeazana hatrany. Manodidina ny arivo ireo mpikambana eo anivony Antiliny Madagasikara ato amin'ny diocèse ny Toliara amin'izao fotoana izao. Andrasana amin'ireo tompon'andraikitra vaovao ireto araka izany ny hitondra fandrosoana sy fanavaozana ho an'ny fikambanana ho tombotsoan'ny ankizy sy ny tanora malagasy. Isento anatin'ny doka fohy vetivety isika mialohan'ny idirana amin'ny tapany faharoa. Aza misaraka aminay ary. Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asa koa.
Ampiakaro amin'izay le level miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone zay teo ilainao, afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao, manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na 12 volana, sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana. Mijinjo tonga vahaingana eny amin'ny App Store. Itanao pivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C. Jumina ni goûter naturel tsy pirate fa tegna réel. Parfait orange, fraise et coco, si parfait maro isan-karazany. Jumina avy agny Europe amle tegna top. Mina mety aminà. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin ao anakanapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Matatsy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy revo izay tiany. Tapany faharoa fampalalam-baovao mbola manasana ao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany kolontsaina avy hatrany ary vakoka mitahira reny-tsainy tantara ny fanjakana Toboeny fahiny tranoben'ny kolontsaina ao Mahajanga izay mafeny fepetra rehetra ilainy iseho sehatra ara-javakanto sy ara-koltoraly. Tsy manampaharoa ny Maison de la Culture ao Mahajanga ka ilaina ny fitadiavana loharanom-bola amin'ny fanerenana ireo simba ao aminy amin'izao fotoana. Christian Andriamiery, Koloany Mahajanga. Toerana tokana tsy manampaharoa eto Madagasikara, mahafeny fepetra amin'ny mahatranon'ny kolontsaina sy ara-javakanto azy ny Maison de la Culture eto Mahajanga, izay natokana handray ireo seho-sehatra andam-piazo rehetra mifandray amin'ny kolontsaina sy zavakanto. 12 taona lasa no nametrahana ny vato fototra mialohany nahavitany nandritra ny Repoblika faharoa izay manana endrika satroka mpanjaka raha jerena avy any ambony. Tranoben'ny kolontsaina izay naorina ary efa hitantsika izy io fa manana ny velarany 2 hektara sy 320 ara ary natao io fanaovana ny fotodrafitrasa io izay ho trano fanaovana fivoriana, fanaovana ny fandraisana ara-kolontsaina sy fanaovana lanonana ara-kolontsaina ary fanaovana n'ireo fandraisana n'ireo rehetra mpiantsehatra ny kolontsaina malagasy. Izany hoe Maison de la Culture azy dia ao daholo zany no anatanterahana ny ireo talenta sy harem-bakoka izay ataontsika mampalaza ny faritra. Io toerana io dia araka n'izay velaran-tany no resahako teo. Rehefa nandeha ny fotodrafitrasa tamin'ny 4,790 dia nandritra ny 2 taona nanaovana n'izay fotodrafitrasa io ary anisan'ny fotodrafitrasa tena matanjaka satria orinasa lehibe izay niara-niasa tamin'ny fitondrana malagasy avy any amin'ny mpiantsehatra ny avy any amin'ny firaisana sovietika no anisan'ny tena ny tsantsoroka nanatanteraka ny fanatanterahana azy. Rehefa nitokanana izy io tamin'ny 790 izay nitokanan'ny filoham-pirenena tamin'izay Didier Ratsiraka, ny ministra ny kolontsaina Gisèle Rabesala. Tamin'izay ihany koa no nahitantsika sy nahenona an'izany atao hoe président ny faritany teo aloha Andriamatoa Saïsaï Dali izay tsisy tsy mahalala azy. Ary eo ihany koa ny filohan'ny
fivondronana izy zay atsona azy zay misolotena am'izao ny préfecture hoe ny kefidraza na victorien zay no tao amin'ny lanonana fanatanterahana azy. Raha ny ara-teknika ho an'ireo mpahay feo teo amin'ny fandrafetina ny hatin-trano manaraka ny fenitra hay tao ny zava-misy amin'ireo seho ny eritreretina hampiasana azy. Ny kanto rehetrarehetra dia azo atao no manao ny hetsika ao. Indrindra moa zany eo amin'ny sehatry ny hara, eo amin'ny sehatry ny artiste, eo amin'ny sehatry ny dihy. Raha tamin'ny fanorenana azy zany ny conception nanaovana azy voalohany dia be dia be ny fepetra tsy maintsy napetraka tao anatin'ilay izy mba azahoana an'ilay qualité indrindra zany eo amin'ny lafiny son, amin'ny lafiny acoustique satria napetraka daholo pepetra rehetrarehetra ohatra titantsika ao anatiny io hoe misy ny voluse ny amin'ny mur mba tsy tonga dia midona amin'ny rindrina ny feo fa misy étouffage dia mba hazo ilay qualité an'ilay feo ao anatiny. Natao ihany koa izy io zany araka ny fivelara sy ny habeny hitantsika eo dia mba manaraka an'ilay fepetra ihany koa tsy paritaka be loatra satria misy mur zay mandray zay son zay dia reny zavatra reny zany no manao an'ilay fepetra ara-teknika. Ho an'ny teknisianina zay mampiasa anazy io zany dia be dehibe zay totra amin'ny nanorenana azy dia tena afa-po daholo zay nampiasa ny maison de la culture ary manana maha izy azy fa tany am-panombohana nanorenana ny trano moa zany zay nisy fiaraha-miasa tamin'izareo firaisana sovietika dia nisy ihany koa moa zany ny culture anjareo avy any ilay cirque zay nalaza tamin'ny fotoanandrony dia zay no nanaovana an'ilay scène ilay hitantsika io anaovana ny artiste io dia lasa misy mécanisme be dehibe hitantsika ny tady ny vy sy ny sisa dia nisy hauteur ambony ny eo amin'ny scène zay ihany angamba ny zavatra misy somary mampanahirana kely mpanao technicien na mpanao en son dia hoe ny retour ho an'ny artiste no somary manahirana kely satria lasa hauteur ambony be loatra ilay scène ao anatiny no ilay conception voalohany nanorenana azy. Mila fanatsarana ny fahasimban'ny fitaovana ato anatin'ny trano amin'izao fotoana izao izay andalam-pitadiavana loharanom-bola ny tetikasa hanajariana azy ny fitaleovam-paritry ny serasera sy ny kolotsaina boeny. Ary anisan'ny patrimoine anankiray eto amin'ny faritra boeny na faritany Mahajanga izay manana maha izy satria tsika rery no manana an'ity trano fanaovana spectacle ohatran'ity. Marina misy ny hoe palais des sports fa io moa zany ny sport ny ezahanao ampiasain'ny artiste. Fenitsika maison de la culture dia fanaovana etraka ara-kolotsaina. Noho ny fanteran'izay nefany mila fikarakarana izy io. Raha ny endriky ny trano amin'ny akapobeany dia tsy dia sarotra ny mikarakara fa dia tokony misy ny réhabilitation satria nandritra an'izay fotoana izay zany kely ny fanamboarana tao anatiny. Dia raha mba tiantsika hiverina ary tena hoe ezahantsika ny amerenana azy araka ny tokony ho izy dia manao ny réhabilitation tanteraka ny trano atsika zany hoe ny endriky ny trano tsy miova fa ny fanatsarana rehetrarehetra ao anatiny no ezana hifanaraka amin'ny tolotra zay omena ny mpanjifa. Zay ngamba no zavatra misy ho an'ny fitaleovam-paritry ny serasera sy ny kolotsaina eto boeny moa dia efa manana vinavina kasa hanao ny réhabilitation izy io fa manao anazy hoe tsy mora ny volana tanterahana azy koa tsy kely. Tsy maintsy mitady ny famatsim-bola araka an'izay fitondram-patsakana misy zany hoe aiza ny vola mety ahafahantsika manao ny réhabilitation mba azahoantsika endrika vaovao indray maison de la culture. Vakoka mitahiry tantaran'ny fanjakany boeny fahiny ity trano be ny kolotsaina eto Mahajanga ity ankoatra ny mahatoerana fanaovana fampisehoana ara-javakanto sy ara-kolotoraly azy. Fa mihatsara kosa ny kalitao-ny alika eto Madagasikara amin'ny fifananana tsarana sy fahaiza-manao ho ny filohan'ny fikambanam-be ny mpakafy alika na ny association des cynophiles eto Madagasikara nandritra ny fifananana Madadok Show ity fihetsika ity izay nanomboka omaly ary ny faran'androany rina fitiavana. Miditra amin'ny andiany 10 ny fifananana Madadok Show sy ny hetsika fampiratiana sy fifananana alika eto Madagasikara andiany 2 hetsika atao ampisehoana ireo karazana alika samihafa fanofanana alika ary fifananana momba ny hatsarany tarehy fahaiza-manao ny alika karazana alika maro arakaraka ny sokajiny no mifaninana mandray anjara ka mandritra izany no ifantenana izay alika mendrika tsara indrindra eto Madagasikara.
Ijerevana zany izy no alika chien de race misy eto Madagasikara tsara indrindra zany hoe manakaiky ny standard ary koa étalon le producteur faran'izay tsara indrindra misy karazany be dia be misy catégorie izy ireo misy classe jeune misy classe intermédiaire classe adulte dia classe travail dia isaky ny race dia misy an'izay dingana samihafa zay misy ny champion jeune amin'ny race anankiray champion intermédiaire amin'ny race anankiray champion dia misy ny meilleur mâle dia misy ny meilleur femelle isaky ny meilleur mâle sy misy meilleur femelle amin'ilay race dia mifaninana indray dia mahazo an'ilay meilleur de la race dia ohatran'izay daholo dia tonga amin'izay any amin'ny farany indrindra amin'izay dia ny meilleur de la race rehetrarehetra amin'izay no mifaninana zay no azahoana ilay best in show hoe tena faran'izay tsara indrindra amin'ny ny toy androany ny fifaninanana ka ireo alika rehetra mendrika voafantina isaky ny sokajy nisy azy no niatrika ny fifaninanana azona ny certificat d'aptitude au championnat international de beauté ny fahazona ity CACIB ity no dingana iray ahafana mandray anjara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena misy zany alika zay mahazo voalohany nefa mety tsy mahazo an'le certificat d'aptitude azareo zay le critère anina be ka le manana kasiba ihany no afaka mifaninana amin'ny international zany hoe le efa alika manana pédigré sy le alika ny évaluena androany zany hifaninana dia ao no azahoana an'le hoe championnat de Madagascar ka raha ohatra ka hoe misy manana kasiba zareo hitan'ireo juge hoe tena tsara be mihitsiny dia mahazo an'le certificat kasiba dia io afaka mifaninana io alika any ivelany juge kosa aloha dia efa miteny hoe mihatsara izy mikalitao ny alika eto Madagascar io zao le juge vao le Vincent Cabon io zao vao zay izy vao tonga teto Madagascar dia ozy izy ary tsy naposiko izy hoe efa lasa lavitra ohatran'izao ny tontolon'ny alika eto Madagascar. Mpitsara matiana avy any ivelany no tsara ny fifaninanana raha toa efa manofana mpitsara avy eto antoerana ny Association des Cynophiles de Madagascar Marine maharitra eo amin'ny 3 hatramin'ny 9 bolana eo ny fanofanana sy ny fibaikona alika iray afaka miatrika ny fifaninanana atsarana tahaka izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray mbola mitoy ny fanafiana sy fifandonana eo amin'ny Rosia sy Ukraine amin'izao fotoana balafomanga mandidina ny 900 indray teo alina no nanafian'ny Ukraine ny Moscou renivohitry Rosia ka balafomanga mandidina ny 950 sy 500 amin'ireo no voalaza fa rava ny tafika Rosianina nandritra ny fanafiana olona misa 4 no fantatra fa namony ainy 20 naratra fodravitra samarany koa no simba nandritra izany fanafiana izay hosetry ny daroka bomba nataon'ny Rosia ny Ukraine andro vitsy izay marina fa efa niato efa volana maromaro izao ny fanelanelana nataon'ny Amerikana mbalona ity ady ny Rosia sy Ukraine ity. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny any koa tompoko lahy sy tompoko vavy manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity hankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny faran'ny feloma mandrapitavary ho an'ny anaraka indray. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ni vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.